ireto hitantsika ireto teo amin'ny sary teo ny filoha lefitra ho an'ny faritra Mahajanga Toliara no hitantsika teo avokoa. Efa miditra any ny filoha Andry Rajoelina. Ho fantatra zany efa afaka fotoana fohy, tena fotoana fohy hoe iza no Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny Madagasikara. Andriamatoa filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Ry vahoaka malagasy, ianareo solombavambahoaka izay manatrika etony, ianareo mpanao gazety, tompoky lahy sy tompoky vavy. Ampitiavana no andraisako anareo solombavambahoaka rehetra, izay voalany, voafidy ny vahoaka malagasy, eto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha androany, faha 12 Jolay 2024. Ny voalohan-teniko dia miaraba sy mirarisoa anareo solombavambahoaka tsy ankanavaka, voafidy ary mandrafitra ny antenimiera pirenena. Aleo alasana amin'ny fatokisana goavana izay napetraky ny vahoaka taminareo, mitaky adidy mankajiry izay napetraky ny vahoaka aminareo anefa izany andraikitra no safidianana anareo izany. Masina loatra ny safidim-bahoaka, mila ajaina ary tsy mila fitahana ihany koa, fa misy zavatra goavana angatahana amintsika, angatahana aminareo, amin'ny fitondrana ny etahitan'ny vahoaka, amin'ny fanatanterahana ny asa izay andrasan'izy ireo, miainga any amin'ny famolavolana ny teti-bolam-panjakana izay tokony fandraika amin'ny fampandrosoana tokony hoentitsika eny amin'ny distrikta anareo tsirairay avy. Ny fifidianana dia maridrefy ahafahana mamaritra izany safidim-bahoaka izany. Andriamatoa filohan'ny antenimiera pirenena, miaraba anao manokana ihany koa ny tenako, satria nampivondrona sahady ianao ny solombavambahoaka izay mandrafitra ny antenimiera pirenena, ka nahazo ny fitokisana 100 isan-jato napetraky ireo solombavambahoaka lany à l'unanimité, izany hoe mba nanome ohatra tsara ianareo solombavambahoaka manerana an'izao tontolo izao, nampiseho an'izay fiara-mientana sy firaisapo izay. Andriamanitra ane hanome anao ny fahendreny amin'ireo fanapa-kevitra rehetra ho raisina amin'ny fitarihana an'io androm-panjakana iray io. Ianareo solombavambahoaka rehetra kosa izay mandrafitra ny antenimiera pirenena, hiaro anareo amin'ny fampitsaratsarahana sy ny famadihana ny Andriamanitra. Ka ny fitiavan-tanindrazana sy ny fanompoana ny firenena no anjaka sy ameny ny tsirairay avy. Ny tenako manokana, ny fitondram-panjakana dia milaza aminareo fa tena vonona ny fanometanana, hitondra ny fampandrosoana
satria araka ny lazaiko ny fahombiazany solombavam-bahoaka ny afandrosoany distrikta anankiray a dia fahombiazany ny filoam-pirenena fahombiazany malagasy iray manontolo a ary tsy maintsy ataontsika ny fomba rehetra ahafana miara-miasa ampandrosony distrikta anareo a ampandrosony Madagasikara iray manontolo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny voka-pifidianana ny solombavam-bahoaka iny dia manamarina indray fa ny vahoaka malagasy dia mbola mametraka ary nakatoa ny asa izay nataontsika. Na dia fantatra fa mbola betsaka sy maro ary ny ezaka tena tokony mbola ho atao eto amin'ity firenena ity. Satria raha androany aho zao no miresaka aminareo fotsiny hoe nanao tsika ny forum mikasika ny planning familial ary voamaly any nahazo mari-pakasitrahana manokana avy any amin'ny UNFPA satria inona ny tena mahatonga atsika mahantra. Dia zaraiko aminareo solombavam-bahoaka ny olana makany atsimo na ny avaratra dia ny olana hito amintsika dia ny malagasy dia manao teraka maro ary misy a tovavy hitako tany atsimo tany Ambosary 12 taona nefa anakenina ny zanany ary ny akamaroany eto amintsika raha tokony eo amin'ny 4 na 5 eo nisan'ny zaza tokony ho ateraky ny fianakaviana anankiray farafabetsany neto amintsika dia efa miteraka ny amin'ny 9, 8, 10 mihoatra mihitsy aza ny renim-pianakaviana anankiray. Any amin'ny tany mandroso dia eo amin'ny 2 na 3, 4 farafabetsany ny zaza ao amin'ny firenena anankiray. Zay no ezaka ho ataontsika amin'ny fianakaviana anankiray. Ny ezaka ataontsika dia efa nilazaiko ihany satria nareo solombavam-bahoaka mivoronareo androany dia tsy nanatrika an'ilay forum izay natao fa ny ezaka ataontsika dia atao maimaim-poana ny fanabeazanaizana manerana ny Madagasikara. Zay ny zavatra ho ataontsika ary zava-dehibe zany. Ary io moa no tena hoe zay le hoe ny renim-pianakaviana anankiray tsy misy fidiram-bola dia lasa zarizary ny fitezana, zarizary ny fampianarana, zarizary ny fahasalamana ihany koa ary zarizary ihany koa ny famelomana an'ireo zaza ireo. Zay no mahatonga atsika ny hoe fahantrana lasa miteraka fahantrana. Ary zay no mbola mampahantra atsika ny firenena malagasy dia hoy tamin'ny maraina hoe raha mahantra le fianakaviana, raha niteraka maro le fianakaviana dia iza no menatsiny le ramatoa nanao tera maro ve sa le ranga nametraka ny zaza sa ny filoam-pirenena zay mitondra ny firenena. Zay ny olana misy eto amin'ity firenentsika ity ary zay ny tenenitsika hoe ametraka paikady isika. Eto dia miaraba anareo manokana satria nisy ezaka betsaka nataontsika ampandrosoana ny distrikta, ampandrosoana ny firenena ary nanamarika an'izany nosafidian'ny vahoaka name maro anisa ny député tao anatin'ny vondrona Irmar izay nahazo solombavam-bahoaka misa 420 ary misaotra n'ireo tsy miankina ihany koa izay tao anatin'izany vondrona izany ihany fa noho ny tsy fahazahoana mandat dia tsy maintsy nilatsaka tamin'ny anarany manokana dia ankehitriny ireo tsy miankina dia misy 9 ihany koa izay mandrafitra araka ny taratasiko azoko androany avy any amin'ny anteny meram-pirenena dia zany hoe 100 ny solombavam-bahoaka mandrafitra ny Irmara ankehitriny. Amin'ny matany demokratika atsika dia manaja ary ny solombavam-bahoaka rehetra dia solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Tsy misy distrikta ho avahana fa ny foto-drafitrasa dia hoentina sy atao amin'ny distrikta manerana ny Madagasikara avokoa. Na jany azy nefa dia nanamarika sy ny safidy ny vahoaka
ary ny mpanohatra raha ny antoko ny fanoerana raha nytambatra dia razato zany ny solombavam-bahoaka manohana ny programa an'asa ny fitondram-panjakana, manohana ny ezaka zay tokony mbola ho tanterahana, dia 20 ny solombavam-bahoaka any amin'ny fanoerana ary anankiray ny any amin'ny fitambarany fanoerana anankiray. Noho izany dia hiasa tsara tsika anamafy an'izay etahitam-bahoaka sy ilain'ny vahoaka zay eo amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Betsaka ny asa efa vitatsika tamin'ny distrikta maro, tsy misy afaka tsy teny hoe mivoatra Madagasikara ankehitriny. Betsaka amin'ny fivoarana hoentitsika, na zany any nefa dia za dia miaiky ary manaiky fa mbola miaina ao anatin'ny fahantrana, mbola betsaka amin'ny fianakaviana mahantra, mbola betsaka ireo mpamboly sy tatsaha mbola tsy ampy fitaovana, mbola kely loatra ireo rendement à l'hectare zay eto amintsika. Noho izany mbola betsaka ny lalana simba, mbola betsaka ny lalana tokony ho arenina, mbola betsaka ny famoronana asa tokony ho apetraka. Fa za kosa dia miteny anareo fa anao ny ezaka rehetra miaraka aminareo solombavam-bahoaka ampandrosoana an'ity Madagasikara ity ary ampandrosoana ny distrikta izay misy anareo tsirairay avy. Eto dia mampatsiahy anareo solombavam-bahoaka mba tena hitondra marina ny etaetan'ireo vahoaka ianareo. Toy ny zavatra rehetra moa dia misy ny lesona tsoahana ihany koa tamin'ireny fividianana ireny, ary hita tamin'iny fividianana iny fa tena maso mandidy ny vahoaka, ka ireo zay nanao fanaparam-pahefana, ireo zay manao tsindry azo lena, ireo zay tsy mametraka ny vahoaka ho lahara-pamehana teo amin'ny distrikta misy anazy tsirairay avy reny, dia nisy afatra mavesatra napetraky ny vahoaka tamin'izy tsirairay avy reny. Noho izany ianareo zao no voasafidim-bahoaka, enoy ny feon'ny vahoaka, enoy ny etahitam-bahoaka, valio ary asoavy ny vahoaka, fa ny vahoaka ihany no mahatonga atsika eto, ny vahoaka no mahatonga atsika hanao mission, ary ny vahoaka no mahatonga atsika ametraka tantara sy ampandroso any Madagasikara. Lesona lehibe ireny matonareo voafidy dia mino sy matoka fa misy fitiavan-tanindrazana ao aminareo, misy ny finiavana ao aminareo ampandroso sy andray anjara amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara malalatsika ity. Izany tokoa mantsy dia solombavam-bahoaka tsy natao fotsiny eto Madagasikara no hoe androso lalàna sy fidy lalàna, fa namena fahalalahana ny solombavam-bahoaka mba ametrahantsika an'izay fampandrosoana zay, mba afaka ihany koa mitondra asa hoentina mamaly ny etahita ny vahoaka. Ny zavatra tsapa, ny zavatra hita nefany rehefa nidina ny tety an'ireo distrikta maro dia maro amin'ireo solombavam-bahoaka no manatanteraka ny asa zay misy teti-bola natao amin'io sy ady misy no nanao an'izany, fa maro dia maro ireo izay tsy mampifototra izany amin'ny vahoaka, tsy mamerina an'izany any amin'ny vahoaka, ary tsy nanao asa. Misy solombavam-bahoaka tsy nanao asa mihitsy tamin'ny sy ady, ary tsy lany izy ireo satria nakany tsisy tsy lany satria fantatry ny vahoaka nanjavona ny sy ady. Ka eto dia miteny aminareo hoe ataovy mivoaka ny sy ady fa aza atao manjavona izay sy ady zay. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ampandroso any Madagasikara andro lehibe ny andro androany ary dingana ray ihany koa eo amin'ny fandrafetana ny hitatana sy ny andrafitra izay fitantanana zay ho lehibe any gouvernementa izay. Zay no antony mahavory atsika eto androany. Araka ny fa ambeny teniko dia manamafy ny hafainganam-pandeha isika amin'izao enim-bolana voalohany hitantanako ny fireneny zao, ary raha voavatana voafidy ny birao maharitry ny antenimieram-pirenena ho maly ka
nipetraka ara-dalàna ny rafitra rehetra dia ho fanajana ny 750 ny lalam-panorenana dia tonga eto ianareo mpikambana ao amin'ny antenimiera izay amivondrona ao amin'ny antoko maro manana ny maro anisy izay nateveniny ireo somavambahoaka tsy miankina zay nafeno 100 isa ankehitriny zay tonga eto daholy ianareo reo zay nanolotra tamiko ny anarana izay ho atao Prime Ministre. Tiako maritana ihany nefany hoe ohatry ny ahoana ny olona tokony mapetratsika ho Prime Ministre. Ny tokony atao ho Prime Ministre dia olom-pirenena vonona, vanona ary manana ny trakefa mifanojo amin'izany andraikitra goavana izany. Na eo amin'ny lafiny fahaiza-manao izany, eo amin'ny lafiny fahafantarana ihany koa ny firenena manerana ny Madagasikara, na eo ihany koa eo amin'ny lafiny fitarihana ny rafitra mpanatanteraka na ireo ministra zay mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Olona natao ifandray amin'ny tompon'andraikitra ambony eto an-tanindrazana sy any ivelany ny Prime Ministre. Izany no tsy maintsy ilana azy anana fifehezana tanteraka niaraka diplomasia ihany koa sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny. Raha mametraka vina ny filoham-pirenena ary mitarika ny fitondram-panjakana amin'ny dingana rehetrarehetra anatanterahana izany dia anjaran'ny Prime Ministre kosa ny mametraka ny paikady sy ny sorodalana mazava amin'ny fanatanterahana ireo fanamby sy ny asa rehetra voafaritry ny politika ankapobeny ny fanjakana. Ireo mpiara-monina amin'ny Madagasikara dia mila olona manana fitokisana tanteraka amin'ny Prime Ministre mba ho anamafisana trano, anamafisana ny fiara-miasa matotra amin'izy ireo. Misy négociation de très haut niveau atao amin'ny FMI, Banque mondiale, ny négociation rehetra arabola ary ilaina bagage goavana izany fa raha vao malemy ny Prime Ministre dia malemy ny firenena dia tsy mizara asa ny Prime Ministre sy ny filoham-pirenena. Tsy latsa-danja amin'izany koa nefany ny ara ekonomika sy ny mikasika ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena satria ny fanapa-kevitra rehetra izay raisiny dia tsy maintsy atao manaraka ny lalàna sy ny fenitra rehetra. Ka noho izany dia niraisiko ampahendrena ny anarana zay natolotrareo solombavam-bahoaka. Ary mino aho fa olona afaka ametrahana fitokisana mahitsy ary tsy mivadibadika. Hitatsika tsara angamba ny tantara teto amin'ny firenena. Misy lehibe an'androm-panjakana maromaro fa vao napetraka dia fantatrareo ny tohiny fa tsy tohizako. Zay ny mahazava-dehibe hoe mila olona tsy mivadibadika isika, mafe ny asa ary manana traikefa takiny mba anohizana trano ireo dingana rehetra efa natomboka ary tsy maintsy ho fitaina eo anatin'ny zavatra zay planina, zay programme napetratsika. Koa dia raisiko raha ny fanapa-kevitra anendry ny lehibean'ny gouvernemanta ho fanohizana ny asa zay natao dia ho averiko arotanako Prime Ministre Andriamatoa Ntsay Christian. Afaka mipetratsika sotranareo solombavam-bahoaka, maro ny ezaka vitatsika sy ny fandaharan'asa efa nitatorahana izay nitondra vokatra. Na izany aza dia matsapy isika fa mbola maro ihany koa ny asa miandry.
ny lalana makany amin'ny fampandrosoana dia mifototra amin'ny fitohizan'ny asa izay efa natompontsika. Koa noho izany dia militsika na ahoana mila ary tsy maintsy manatsara sy manavao kosa ny fomba fiasa mba afanganana araka izay tokony ho izy ny asa rehetrarehetra zay atao. Esorina daholo ny sakana rehetrarehetra izay misakana ny fampandrosoana. Manaraka izany dia eo amin'ny firafitry ny gouvernemanta tsy rotorotoana ny fametrahana ny gouvernemanta ary mbola misy évaluation zay ho ataoko amin'ireo ministra ireo. Mila fotoana andalinana tsara voa iroso isika amin'izay fametrahana ny gouvernemanta vaovao zay. Fa ny gouvernemanta ankehitriny kosa dia anohy ny fampandehanana ny raharaha ny firenena. Miaraka anohy ny ezaka isika rehetra na ianareo ao anatin'ny antenimiera-pirenena na ny gouvernemanta ankehitriny izay hitsangana eo ho tombotsoa ambony ny firenena. Afaka manatratra tsara isika na ny fanampy ankehitriny miaraka hitsangana eo ary afaka atao tsara ny manangana firenena afaka matanjaka sy mirindra ny fanampy ankehitriny Madagasikara tsy maintsy mandroso ary afaka mila velona ny manangana firenena afaka matanjaka sy mirindra ny fanampy ankehitriny Madagasikara. Izay zany ny teto iavilo atsika mpanaraka ny televiziona malagasy Andriamatoa Tsay Christian no lehibe ny gouvernemanta anisan'ireo anarana natolotry ireo vovonana politika manana ny maroan'ny gouvernemanta ireo anisan'ireo anarana natolotry ireo izay nanome anarana politika zany hoe maroan'ny anarana gouvernemanta solombavam-bahoaka anisan'ireo anarana ny Prime Ministre Tsay Christian araka nambarany anarana